Saminatsapany rehetra fa dia namirifiry tokoa ny andro ao anatin'ny vanim-potoana ririnina raha teo isika amin'izao fotoana izao. Io ny fanamafisana izay noentin'ny sampandraraha mampafantatra ny mety ho toetr'andro raha ho an'ny eto afovoantany dia hisy fidinany kely ny maripana iaina ao anatin'ny atsika zany isika eto afovoantany. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa dia hisy ny orana manify zany mandrafitra ny toetr'andro amin'izany vanim-potoana ririnina izany. Nahitana fidinana ny maripana ambany indrindra ho an'ny faritra anatiny amin'ity herinandro ity raha ny tomba ny sampana hampamantatra ny toetr'andro. Ho an'ny eto Antananarivo dia 20 degré ny maripana ambany indrindra raha toa ka 20 degré ny ambony indrindra. Hidina hatrany amin'ny 20 degré kosa ny maripana ambany indrindra ny Antsirabe ary 20 degré ny maripana ambony indrindra, 10 degré ny any Fianarantsoa. Ny any Morontsiraka kosa dia manodidina ny 9 hatramin'ny 12 degré. Mafy ihany koa ny rivotra ho an'ny faritra anatiny. Raha mahakasika ny toetr'ny androntsika zany zao ato anatin'ity faraparan'ny herinandro ity dia izay tena voninandro ririnina tanteraka tsika. Any hoe ny manamarika an'izay zany ny fidinana maripana indrindra dia amin'ny faritra anatiny. Raha mahakasika ny lotsakorana dia bebe ny lotsakorana zany morontsiraka atsinanana iny mahazo iny hatrany Sambava, Antalàna, Ranjofo atsinanana fatifafitonany iny atsinatsinanana hatrany Taolagnaro miaraka amin'ny ilany atsinanany Amoromanisy Otomatsiatra dia ny ilany atsinanany Atitamo somary mandraondraona mety iserika ihany any amin'ny ilany atsinanana any fa mety ho tonga aty Antananarivo. Ny manampy an'izay ity dia somary misy rivotra mafimafy mitsoka indrindra fatra anatiny Ray Manontolo, ny morontsiraka avaratra andrefana, ny morontsiraka atsinanana Ray Manontolo ary morontsiraka atsimo andrefana sy ny tendrony atsimo Nosy. Mila miomana amin'ny akanjo mafana araka izany ny rehetra fa indrindra ireo olona marefo mba hisorohana andreo aretina ateraky ny atsika. Ilaina ihany koa ny mihinana sakafo ara-pahasalamana sy voankazo amin'izao fotoana izao.